Faly miarahabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy nindra fony nahatrarantsika izao andro vaovao mahafinaritra izao, dia ity alaka misy masina ity tratran'izao fotoana lehibe izao isika, ary afaka mifanatrika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao serasera izao, dia misaotra an'Andriamanitra isika noho izany indrafony izany. Handreny tenin'Andriamanitra isika dia ivavaka isika ary. Misaotra anao zahay, ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino. Misaotra anao amin'ny habeny indrafonao, andro lehibe loatra ity andro alaka misy masina ity, andro nanorenanao ny amin'ny fanekena vaovao, dia ny amin'ny tenanao sy ny ranao, anaovanao didi-pananana sy antoka fa izay mihinana ny tenanao sy misotro ny ranao no manana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany anaihoanao fiombonana velona aminay. Misaotra anao izahay ny amin'izany. Ory loatra ny fonay amin'ity andro ity izay tsy hahafahanay manatanteraka izany, mihaona aminao amin'ny alalany andraisanay ny tena mandranao eo amin'ny latabatrao. Mangataka ny famindram-ponao zahay, mamelà ny elokay. Fantatray dia fantatray fa avy aminay dia avy aminay irery ihany no antony izao loza izao. Mifona zay Jesosy, mamindrafo aminay, mamelà ny helokay. Misaotra anao izahay raha mbola tsy mangina raha ny teninao, fa mbola vonina hiresaka aminay sy hananatra anay, hampahatsiaro tenanay mba hibebaka izahay. Dia avia re Jesosy Tompo, mitenena fa miaino anao zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ho amin'ny perikopantsika moa dia ny teksta amin'izao alaka misy masina izao. Zay ny perikopantsika fifoazana amin'ity anio ity. Ny teksta amin'izao alaka misy masina izao dia ny Matio 9:20, ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Matio 9:20, ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, Aiza no tianao hamboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy, Mankanesa ny an-tanàna ho any amin-dralehilahy, ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa kaiky ny fotoako, ko ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka izay nasain'i Jesosy nataony, ka namboatra ny Paska. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mbamin'ny mpianatra 12. Ary raha nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny anankiray aminareo hamadika. Dia nala elo indrindra izy rehetra, ka samy nanomotany azy hoe, moa izaho va izany tompoko? Ary izy namaly ka nanao hoe, izay niara-nanatsoboka ny tanany tamiko tao anaty lovia, izy no hamadika.
ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona azahoana ny zanak'olona atolotra tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe, izaho va izany raby eo? Dia hoy izy taminy, voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolon'ny mpianatra, ary hoy izy, raiso, hano, ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy, ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony itsony aho mandra-piavy ny andro iarako misotro izay vaovao any amin'ny fanjakany raiko. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Rehefa jerentsika ity tenin'Andriamanitra ity, somary lavalava ihany ity teksta ity, dia ahitana endrika fizarana efatra, zavatra efatra lehibe no ambaran'izao teksta izao. Izay lohahevitra lehibe tena ho banjintsika nefa dia ny amin'ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Ny amin'ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Fa tsy azontsika dinganina nefa ireo rafitra ho amin'ny fahatongavany izany araka izay nandaminan'i Matio izao lahatsoratra izao ny amin'ny tantarany izany zavatra izany. Ny voalohany dia ny eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20. Io ny voalohany. Tsy hafa izay lazaina eo fa hitatsika mazava tsara fa Jesosy naniraka ny mpianatra ho ao amin'ny lehilahy anankiray izay heverina fa efa voahomana ny amin'izany. Ka naniraka raha nanontany ny mpianatra hoe, aiza no tianao hihinanana ny Paska? Aiza no tianao hihinanana ny Paska? Dia Jesosy moa naniraka ny mpianatra hoe, mandehana ao amin'ny lehilahy anankiray ao an-tanàna dia lazao amin'io lehilahy io. Zavatra resahana voalohany io. Zany hoe tsy manao zavatra kisendrasendra Jesosy, fa na dia ny fanontaniana ataon'ny mpianatra aza dia misy asany fanahy ao izay mampiteny ny mpianatra. Ary dia valian'i Jesosy araka izany hoe mandehana ho any amin-dralehilahy. Tiako dia ho lazaina avy hatrany ny manodidina izany izay hiarany amin'izao andro tsika izao. Ny resahana eto dia fihinanana ny Paska. Tsaroana amin'izany ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny alany tao Ejipta. Io ny tsaroana raha vao miresaka Paska. Ny amin'ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ampelatanany Farao. Ary tamin'izay no nandidian'Andriamanitra
ny Israely rehetra samy hamondro zanak'ondry anankiray avy ny isa-trano ka hamono ilay zanak'ondry ary dia hatetina eo amin'ny tolam-baravarany trano amin'ny takarivany fotoana io zay tandremana ny Paska io ny rano zanak'ondry. Ary tsy izany ihany izay ambarany fa ao ny fanesorana ny masirasira rehetra tao an-trano, ny masirasira ela rehetra esorina tao an-trano dia mofo tsy misy masirasira no amboarina ka hoanina miaraka amin'ilay zanak'ondry izany. Io no natao tamin'ny Paska. Tao ny fihinanana ireo zavatra ireo zay nohanina tamin'ny anana mangidy, fa ny tena zava-dehibe anefa dia ny fahatsapahany zanak'Israely fa handalo azy ireo Andriamanitra amin'izany andro izany. Handalo azy ireo amin'ny alalan'ny anjeliny Andriamanitra amin'izany andro izany. Ary amin'izany fandalovany anjely izany izay hanehoan'Andriamanitra ny fitantanany ny olony dia tsy akasika azy ireo ny loza, fa izay rehetra tsy misy ny rano zanak'ondry ny tolam-baravarana dia hiara-ny loza sy ny fahafatesana tokoa. Hiara-ny loza sy ny fahafatesana tokoa. Ka moa voaomana amin'izany avokoa ve ny Israely rehetra? Mbola tsy fotoana ny Paska ity fotoana ity, mbola tsy ao anatin'ny fitandremana ny Paska. Lasa meloa kely Jesosy zany amin'izao alakamisy masina izao. Kanefa dia efa voaomana sahady ralehilahy. Zay no zava-dehibe zany. Efa voaomana sahady ralehilahy. Ny homana sahady. Ary dia izao ny valitenin'i Jesosy, raha ny mpianatra ny teny hoe ato aminao lazao aminy, raha nanontany ny mpianatra hoe aiza no hihinananao ny Paska, tsy ny fihinanana no nolazain'i Jesosy hafatra natao tany amin-dralehilahy fa ny fitandremana. Ka hoy ny tenin'i Jesosy hoe rehefa naniraka ny mpianatra izy hoe lazao amin-dralehilahy fa hoe ato aminao no hitandrina ny Paska ny mpampianatra. Miaraka amin'i Jesosy zany hitandrina ny Paska. Izany hoe hanaja sy hanome voninahitra ity fandalovana ity. Fa ao izay mieritreritra ao amin'ny nify, ny mieritreritra ny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana ho zava-dehibe. Fa tsy ny fihinanana sy ny fisotroana no zava-dehibe, fa ny fahatsapana fa amin'izany andro zany dia mandalo Andriamanitra, mandalo eo amin'ny mpanompony izy. Io no fitandremana ny Paska voalohany indrindra. Io no fahatsiarovana ny Paska voalohany indrindra. Andriamanitra mandalo. Andriamanitra mandalo. Manahoana ny fiomanana isam-baravarana any amin'izany fahatsapahana izany? Voaomana tokoa ve? Voavoatra tokoa ve ny fo sy ny saina, ny fanahy? Fa Andriamanitra handalo eo amin'ny fiainanao. Zavatra faharoa dia ny 9:20 hoe ary ny mpianatra dia nanao araka izay nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Tsy nisy ady hevitra nakatoa, nanao araka izany. Filazantsara hafa moa dia nisy fanontaniana kely ihany nataony mpianatra ny amin'ny hoe ahoana ny lazainay amin-dralehilahy raha naniraka azy Jesosy hiakatra amin'ny tanàna io. Fa nanao araka izay nandidian'i Jesosy izy ireo ka nitandrina ny Paska. Nitandrina nanamboatra ny Paska.
Zany hoe nanamboatra izany ho fandalovan'Andriamanitra izany. Namboatra izany. Mafy be zao mahazo antsika zao. Mampieritreritra ihany ny fotoana fiomanana ny Paska. Tahaka izao. Dia tena mafy be ny tsy hafahantsika mihaona, miray latabatra amin'ity Paska ity sy ny ankalazana ny Paska. Fa tsy azo anomezan-tsinona iza na iza izany. Fa ny tenantsika no kapohana mafy, mandiny tena mafy, mampandiny tena mafy, ka mampibebaka. Manahoana ny fanamboarantsika ny Paska, ny Paskan' Jesosy eo amin'ny tenantsika. Manahoana ny fanamboarana zany? Raha tsy afaka miditra amin'ny tranon'Andriamanitra, mihidy ny tranon'Andriamanitra, tsy misy olona azo mena tsiny amin'izany. Na iza, na ny fitondram-panjakana, na fitondram-piangonana, na iza, tsy misy azo mena tsiny amin'izany. Isika dinitsika tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia ao, ny alahelo ny Jehova hoe iza no nanery anareo hanitsakitsaka ny kianjako i Jehova, iza no niantso anareo hanitsakitsaka ny kianjako, fa avetavetana amiko ny fivavahanareo, halako, halan'ny fanako izany. Satria manahoana? Samy mandeha amin'ny lalan-dratsy ny avy ny olona rehetra, sy mitoetra tsara araka an'Andriamanitra. Mandreraka ny fanan'Andriamanitra zany. Na dia atao aza vavaka lava reny. Zao ange, raha ny zavatra tratra, ny tena tratra ny'ity coronavirus ity ane zao tena voamafy dia ny tany kristianina. Ary mampieritreritra io. Ny tany kristianina, ny firenena kristianisma, tena tratra, tena be maty. Fa nahoana? Ty firenena ity manaja amin'ny olony, fa ny fony lavitra. Peritreritra ny toritenin'ny maly, tapateny nandalo tamin'ny toritenin'ny maly hoe ny olona izao miaina amin'ny fijangajangana na amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba ankolaka. Ka hiazakazahany olona ho everina ho fahamendrehana ny fiboridanana amin'izao andro zao. Ary ny firenena kristianina ny makasitraka izany indrindra. Ka hatrany amin'ny tempolin'Andriamanitra avy ny olona no manao fiboridanana, miakatra eny amin'ny alitara ny olona, miboridana, sy mahamenatra ny olona zany. Ary raha misy pastora samy teny an'izany, miteny an'izany, dia terena lazaina fa terisaina. Ahidin'Andriamanitra ny tranony mba tsy ho hitsakitsahany fahalotoana, tsy te hahita ny fitanjahantsika Andriamanitra. Ka mampandiny tenany tsirairay, ary ao anatin'izany misy fahalotoana maro samy hafa. Ao no miteny hoe madio ny saiko. Tsia, feno fijangajangana. Toe-tsainy fijangajangana. Ary tsy izany ihany, fa ny fijangajangana ara-panahy samy hafa koa, ampikambanana n'Andriamanitra amin'ny fomba samy hafa sy fanao samy hafa. Kristianina mahafinaritra, mahatorotoro fo, raha mivavaka, raha mitoroteny, raha manao asa, toa mahatorotoro fo. Fa rehefa any amin'ny toeram-piasana, rehefa any an-tokantranony, toa sy hita Jesosy. Ny mpianatra eto nanamboatra araka izay nasain'i Jesosy hatao. Ianao koa manahoana? Raha sain'ny tompo mibebaka amin'ity fotoana ity. Lafy ny fahatelo dia ny amin'i Jodasy. Manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Ny amin'i Jodasy ilay namadika an'i Jesosy. Resahana eo, tenenan' Jesosy hoe
Anio dia ny anankiray aminareo hamadika nalahelo ny mpianatra. Ary tena mampalahelo zany raha ianao tsy nanao zavatra voakambanao amin'izay manao. Fa nahitsiny Jesosy mazava mba hampahatsiaro tena ny Jodasy, hampibebaka azy, ka nolazainy hoe izay niara-nanatsoboka ny tanany tamiko tao anaty lovia, izy no hamadika. Ary Jodasy rehefa nanontany hoe zaho ve zany raby eo? Dia hoe Jesosy, voalazanao. Eo amin'ny fanantonany olona, fiarahana amin'ny sakafo amin'i Jesosy ange, ka misy mahatsiaro, fa hampanota izy, meloka izy, fa vonona hitana ny fahotany hatramin'ny farany, tahaka ny Jodasy. Vonona hitana ny fahotany hatramin'ny farany. Tsy Jodasy ihany no nanao hoe voalazanao, fa maro koa no miteny hoe voalazanao. Sy vonona hiala, na dia anarin'Andriamanitra mafy aza, anariny fanan'Andriamanitra mafy aza, eo amin'ny fanatrehana izany sakramenta izany, tsy vonona hiala. Asain'i Jesosy mibebaka ny olona. Eny fa na dia izay namadika azy. Tsisy hafa miala amin'izany. Mitovy amin'ny toetrany Jodasy avokoa isika rehetra. Jodasy ihany ny voaresaka eto. Mitovy aminy avokoa isika rehetra. Efa tafasaraka tamin'Andriamanitra, efa namadika azy tamin'ny fomba maro samihafa. Ary mbola mamadika azy. Fa raha mibebaka dia hositraniny koa tahaka ny Petera. Ary ny lafiny fahaefatra farany izay tena zava-dehibe ho antsika amin'ity anio ity, dia ny amin'ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Ny amin'ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Horesana ihany ity, naoko fa horesan'ny mpitoroteny eo amin'ny anarantsika ny fitaopovavahana ara-litorjika, izay sady mandeha amin'ny radio teny fiainana moa izany amin'ny 5:00 no rentsika ihany koa hitatsika amin'ny alalan'izao serasera izao. Dia ity tapany ity dia ny amin'ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Resahan'i Jesosy eto amin'ny anolorany izany, rehefa nandray mofo izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra, ary hoy izy, raiso, hano, ity no tenako. Tena zava-dehibe io. Raiso, hano, ity no tenako. Tsy mba symbole, ary tsy misy heviteny azo atao sy alahatry ny olona ny amin'izay notenenin'i Jesosy izany. Maro ny mpanao heviteny izay miezaka hanazava fa na ireo evanjelistra telo lahy aza dia tsy nanazava, ary nanoratra mahitsy mitovy ny soratra natao. Paoly apôstôly koa dia nanao soratra mahitsy mazava ny amin'izany, ka ny amin'ny nanoloran'i Jesosy ny mofo ka ilazany hoe ity no tenako, dia tena izany. Fa tsy eritreretina hoe eritreretina ao amin'ny nify ihany zany, fa izay eritreretina dia mofo ihany. Na eritreretina ihany koa hoe izao hoaniko zao dia hena. Tsia. Fa izy milaza sy maneho ny amin'izany, amin'ny anolorany antsika, ny ainy, ny tenany ho antsika. Dia tahaka izany koa ny amin'ny anolorany ny rano, ary ny apôstôly Paoly aza dia manazava fa hoy izy, ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany, ary ny mofo izay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenany Kristy va izany. Izany hoe tsy milaza zavatra efa vita tany aloha ka tsarovana.
ity fa milaza fiombonana tanteraka amin'ny Kristy Jesosy, amin'ny fotoana andraisana azy, amin'izay hihinanantsika ny mofo, amin'izay hisotroantsika ny divay, dia miombona ao amin'izany ny andraisantsika any Kristy, andraisantsika azy, iombonantsika amin'ny Kristy. Ka tena zava-dehibe zany, ary amin'izany dia zavatra tsy hoe tokony hatao io, fa izay te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, izay te ho voavonjy, dia tsy maintsy miombona amin'izany, tsy maintsy mandray izany. Ary raha miteny Jesosy, ataovinareo izao ho fahatsiarovana, dia tsy midika ho tahaka ny fahatsiarovana amin'ny hoe fotoana fitsingerenan'ny taona, na ho fahatsiarovana ireo olomanga nanao zavatsoa tamin'ny firenena na tamin'ny mpiarabelona. Tsy izany, fa manambara ny fanatrehan'i Kristy fa eo aminy izy. Ary raha namerina izany ny mpianatra tamin'ny fotoana anelanelany Paska sy ny Pentekosta, rehefa nivakina ny mofo dia nijoro teo anatrehan'i Jesosy, maneho ny fanatrehan'i Kristy izany. Ary io no sarobidy indrindra, ka anaovan'i Jesosy ny teny hoe ity no fanekena vaovao, ity no testameta vaovao, didim-pananana vaovao ataony Kristy ho antsika, fa na mety ho azo ny fahafatesana, sarana aza ny mino, dia tafatambatra ho ray ao amin'ny Kristy Jesosy, amin'ny anomezany ny tenany sy ny rany. Fiombonana vaovao, tsy fiombonany Kristy amin'ny fiangonana ihany, fa fiombonany fiangonana koa ao aminy, ka tafatambatra ho iray. Io no ambaran'i Jesosy amin'ny hoe fahatsiarovanahy koa. Izany hoe izy ilay ambarany soratra masina hoe, ary raha isika eto ambaty vinaky dia milaza soratana eo amin'ny alitara mihitsy ny tenin'ny apôstôly Paoly, milaza hoe ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana, fampiraisana, fampikambanana ny milo ho tena iray. Ary dia io no loza lehibe ho an'ny fiainantsika amin'izao coronavirus izao. Io no loza lehibe. Raha mahita ny filaharan'ny olona tsy matahotra ny fahafatesana amin'ny lahatra varimora sy ny misisika amin'ny zavatra maro samihafa izay fampisisiana, teny amin'ny fasan'ny karana izay maly, tena variana mihitsy tsy atahoran'ny olona ny fahafatesana. Fahafatesany ity nofo ity. Manahoana ny fitadiavan'ny olona izao firaisany amin'ilay tena aina, ilay tena fiainana dia Kristy Jesosy izao. Hoana ny fihazakazana handray izao aina izao. Fa inona no ataotsika? Izay azontsika atao dia izao, mibebaka Jesosy io. Nahoana ny tafasaraka aminao aina, fiainana izahay amin'izao Paska izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra, sambatra ny malahelo am-panahy, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Enganie hitondra alahelo am-panahy ho atsika tokoa izao fotoana tsy ahafahantsika manatrika ny latabatra masina izao. Izao fotoana tsy ahafahantsika mitandrina ny Paska izao. Hitondra alahelo am-panahy ho atsika tokoa, mba hitan'Andriamanitra isika, ho vangin'Andriamanitra, hiatoraka eo apotitry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Vonahitra aneo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen.
dia mirary soa ho antsika rehetra ry havana, mirary lakamisy masina, feno fandinihan-tena, fieritreretana, fahatsapana, fibebahana marina. Aza ny fitafianareo no rovidrovitina fa ny fonareo. Velara eo anaty an'Andriamanitra mba ho sitrana isika sy ny firenentsika. Dia samia ho tahian'Andriamanitra ho tratranay vita izao herinandro masina izao hatramin'ny anatriantsika ny Paska. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Samia ho tahian' Jesosy.